orinasa Jirama mankaiza ny vola fanampiana amin'ny tentina 500,000 ariary hoy Serge Zafimaova. Cité R+R 142 mampijaly ny mpianatra foto-drafitrasa manara-penitra tsy misy jiro sy rano. Sosialim-bahoaka miapotika hatrany tsy laram-pamena ho an'ny mpitondra. Ampifaliana tompoko lasy sy tompoko vavy no hitsidiana ny tokatranao amin'izao ariva izao tonga soa atao anatin'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry ny MBS. Manasana mpanajana izay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika no isataratsika ny fiarahana makasika indrindra ny fifidianana ho ben'ny tanàna. Tsy manana olona heverina fa aresy ny kandida avy amin'ny fanoherana ny kandida ny antokon'ny fanjakana ka mitady ny fomba rehetra anemorana ny fifidianana ben'ny tanàna io raha ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana. Ankoatra izay ny fikasana izarazara an'Antananarivo ao anatiny izany fifidianana izany. Tsy azo heverina nefa ny mety andresen'ny kandida avy amin'ny fanjakana io raha tokany zava-misy no jerena indrindra fa tao anatiny izay fifidianana solombavam-bahoaka natao farany teo satria ireo boriboritany enina mihitsy no efa nampiseho fa miaraka amin'ny firaisankina hoy ny eo anivony nouvelle génération politique à Madagascar na ny NGPM fanadiadina eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Ny kajy politika ataon'ny fitondrana kady tsy hitondra fampandrosoana akory no isan'ny mamotika ny asa fampandrosoana izay tokony hiainga aveny ivotiny. Isan'izany ny fikasana izara an'Antananarivo hoy ny avy eo anivony ny fikambanana nouvelle génération politique à Madagascar na ny NGPM. Tombony ho an'ny firaisankina nefa izany satria mazava ny vokatra tamin'ireo boriboritany enina teto Antananarivo renivohitra nandritra iny fifidianana ho solombavam-bahoaka iny. Voapirofo ny mafefy ny firaisankina azy. Raha tena isy ny fandresen'ireo kandida avy amin'ny fanjakana ho an'Antananarivo dia midika mazava fa alabato no manjaka ho hiatrany ny fanazavana. Anankiray ary izy ty efa be deabe ny olana misy eto ho zarainao enina zany le olana ataonao ampitomboina enina zany le olana efa misy eto tanàna Antananarivo. Mahazaka an'izany ve mifoto-drafitrasa isaky ny boriboritany, mahazaka an'izany ve ny arak'olombelona dia ho aiza ny fahafahany satria na mifako ara tsy voaroka ny commune urbaine na Antananarivo dia ho ahoana ny fahafahany ireo commune anakenina ho atsangana eto Antananarivo reo amin'ny fahafahana arabola hahatonga azy hizaka n'izay maha commune manokana tsirairay azy anana ben'ny tanàna tsirairay azy. Donc zany amiko le izy tsy lasa le niteneniko tolo teo hoe ho anay NGPM dia hoe le fampandrosoana no loha laharana dia iny nanaovanao kajy amin'ny olona ao amin'ny parti misy anao hitondra an'ilay izy. Ity indray zany le kajy amin'le olona hitondra mandeha aloha ahoana ny azotsika olona be deabe fa le ho aterak'izay olana amin'ny fampandrosoana ny fizakana an'izay amin'ny arabola sy ny arak'olona sy ny ara-foto-drafitrasa. Nresaka antsika problemana rano atao ahoana zany ny tantanana an'izany indray zany eo anatin'izany zavatra zany ohatra nresako teo ny maharaka ny arak'olona ve ahoana indray ny fizarana ny resaka polisy municipale sy ny arak'olombelona ohatra fotsiny dia ahoana ny budget hoentina indray anatanteraka zany ho zaka ny commune Antananarivo indray ve ny fizarana an'izany tokony miainga amin'izany le izy. Ny fahaleovantenany miainga ohatrany hoe resaka tokantrano ahoana moa ny anomezanao fizakantena ny zanaka ao anakenina nefa le zaza ara nareo ray aman-dreniny ara mbola tsy mahatafavoaka azy dia ho akisaka anao indray le zaza. Donc zany amiko le izy tsy tokony hiroso amin'izany fizarana Antananarivo zany. Ary ho anaraka kajy politika le izy atao amin'ny fitondram-panjakana ohatra raha tena hitombona zany zavatra zany dia mamono tena ihany izy satria izao ny antony raha nataony fifidianana farany teo dia ny firaisankina no nahazo ataontsika hoe ho an'ny boriboritany anakenina nitarika amin'ny firaisankina mety amin'ny fanoherana mihitsy zany satria amin'ny boriboritany enina amin'ny fanoherana no nitarika teto amin'ny tanàna Antananarivo satria hitantsika iny ny tao amin'ny boriboritany fahatelo ny indépendant no lany tao fa tsy nanambara mihitsy izy hiaraka amin'ny fitondrana. Donc zany azo eritreretina ihany zany le izy hoe ny enina mihitsy no tsy han'ny fitondrana. Sahirana amin'ny olona aroso ho kandidana Antananarivo ny antokony fitondrana ka isan'ny antony mahatonga ny fahaelanana iroso amin'ny fifidianana ho ben'ny tanàna sy mpanolotsaina io. Tsy nakatoavina atreto ny datina roso ny seny izay nametraka ny fanaovana ny fifidianana ho ben'ny tanàna amin'ny fahenany volana novambra izao. Tsy Antananarivo renivohitra irery ihany anefa no mila ben'ny tanàna vaovao
fa na ireo commune hafa na ambanivohitra na ambonivohitra. Efa tapitra raha teo ny fotoam-piasan'ireo ben'ny tanàna mbola amperinasa amin'izao hoy ny faneho-kevitra nataona solombavam-bahoaka. Ny anjaran-daikitry ny antoko politika moa zany dia ny anjaran-daikitry ny fiarahamonina io dia ny anjaran-daikitry ny olona manana didy dia efa fantatritsika fa tsika tany demokratika firenena republikaina ihany koa zany hoe tsy maintsy mandalo fifidianana tsika mametraka ny rafitra sy ny fahefana rehetra eto amin'ny tanjona firenena ahafahantsika mitondra fampandrosoana nefa ny ahafahantsika mitondra fampivoarana dia tsy maintsy misedra an'izay fifidianana izay tsika lesoko amin'ny fampivoarana amin'ny tontolo ambanivohitra nge be dia be tsy voatanisantsika pitsanganana eto fa boky ray mihitsy zany raha ohatra ka hosoratana ahafahan'ny hita mivaingana fotsiny ngamba dia hoe eto anatrehan'ny firenena tsy dia mitodika loatra makany ambanivohitra ny fampivoarana fa somary anataraiky ny any ambanivohitra satria tsika raha mijery ny lalana ny ambanivohitra any dia ny fokon'olona manamboatra anazy ny sekoly saikan'ny ray aman-dreny ihany koa no manamboatra anazy. Ny 9 novambra no daty natolotry ny voamera maleo tena misahala ny fifidianana ary efa natolony ny gouvernemanta izany. Hatreto mbola samy miandry ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta tsay Kristian rehetra. Raha fanjakana mpanara-dalàna dia nanaraka ny fenitra irosoana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna izay tokony efa natao. Ny alohan'ny fifidianana ho solombavam-bahoaka ho hatrany teo anivon'ny NGPM. Fa lafim-baovao mahakasika kosa ny resaka herinaratra eto amintsika dia fantatra izao fa ny alandarana ny orinasa frantsay izay saika anatanteraka ny tetikasa saofika raha ny vaovao azo tsy fisina fampitokisana eo amin'ny mpampiasa vola sy ny fanjakana malagasy ny zava-misy hoy ny faneho-kevitra nataony Serge Zafimahova androany. Sary sy rindrantsariny Mathieu Prince Atranjy. Tetikasa roa raha kely no tokony efa notokanana ho antsika eto Madagasikara tao anatiny izao fitondrana izao. Isan'izany ny tetikasa volobe faharoa izay efa tsara rafitra ny fanatanterahana azy nandritra ny fitondrana era Rajoelinarimampianina. Ankoatra ny volobe faharoa dia eo ihany koa ny tetikasa saofika. Ity farany izay fantatra fa nialana ilay orinasa frantsay saika anatanteraka azy ihany koa ankehitriny raha ny vaovao. Olana goavana ny fitakiana tombony ataon'ny mpitondra fanjakana malagasy hoy Serge Zafimahova. Na projet saofika io na projet volobe 2 ireo zany raha ny tena marina iny tokony efa manao inauguration tsy vitan'izany fa rano mafana tsy le rano mafana ary amin'ny lalana fianaratsoko fa rano mafana atekaiky ny lalana Tsirabe hoe nisy projet maromaro ane zany efa nisy financement mipetraka efa nilamina mihitsy ny financement sy amin'ny resaka teknika fa rehefa tonga amin'ny fanjakana vaovao tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 dia le fanjakana tonga teo nametraka hoe manana aya zany zareo hoe nandray commission ny mpitondra teo aloha dia zareo koa nitaky tamin'ireo compagnie ireo hoe aiza koa ny anjaranay dia ireo compagnie ireo zany nametraka hoe mialatsiny fa zay tsy nanome volana izaniza ary zay koa tsy hanome anareo dia teo zany nampiampina le projet rehetrarehetra resaka hydroélectricité ao anatin'izay saofika sy volobe 2 satria araka le niteneniko hoe ny rano mafana ine zao financement ny gouvernemanta sinoa efa mipetraka ine le financement fa le izy zany any aloha zany ny voalohany le hoe zareo zany nitady hoe ohatra n'le fanaony zareo nakany a Londres reny zay zany le fipetrany dia ny olana lehibe niala zany ny orinasa atao hoe Eiffage tao anatin'ny projet saofika. Rehefa niala le orinasa natao hoe Eiffage tao anatin'ny projet saofika dia niditra dia hoe ampidirinao EDF. EDF io au électricité de France ny dikan'le EDF. Ny EDF zany izay société d'état frantsay ohatrany hoe ny angavian'ny mpitondra frantsay zany hoe jerevo zay fiara-miasa mety atao miaraka Madagasikara. Ny zavatra misy raha tadiditsika fitondrana malagasy efa nahorakoraka hoe efa andeha ny projet saofika fa ny fahazahoako azy androany ny alany EDF koa le projet. Olana goavana ho an'ny firenentsika ny tsy fisina fampitokisana eo amin'ireo mpampiasa vola sy ny fanjakana malagasy. Izany no isan'ny antony tsy ahatongavana ireo mpampiasa vola goavana eto amintsika fa saika ireo mpampiasa vola mitsetsitra ny arenan-kibon'ny tanitsika sy ny harem-pirenena ihany no any sisa tonga.
mitako tombony manokana manko ireo mpitondra fanjakana ho iatrany i Serge Zafimahovo. Mbola eo izay vaovao ny tontolon'ny angovo izay hatrany dia enina taona aty aorian'ny fitanisan'ny mpitondra ny olan'ny Jirama dia tsy mivaha hatramin'izao. Ny olan'ity orinasa ity tao vao maika mihamafy azy ny delestazy ny fahatapahan-drano ihany koa saika ny faritra maro eto Antananarivo sy manerana any Madagasikara no voakasiky izany. Isan'ny olana ankehitriny ny fangarahara ny fitantanana an'ity orinasa ity hoy ny faneho-kevitra rindratsary ny Mathieu Prince hatrany. 700 miliara ariary no vola fanampiana avy amin'ny fanjakana ho an'ny orinasa Jirama tao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Nampitomboina 700 miliara ariary izany tao anatin'ny teti-bolam-panjakana na tsy mpanitsina teo. Tsy mety voaresaka ireo fanampiana araboly ireo raha niresaka ny olan'ity orinasa ity ny tale jeneraly fanotrosa misy ihany no nasesiny hoy ny mpandinika raharam-pirenena Serge Zafimahovo. Ny fanontaniana mipetraka hoy izy dia ny hoe inona avokoa ireo trosa voalaza fa babe ny Jirama tsy mangarahara ny fomba fitantanana ary mampiayany ny zavamisy hoy hatrany i Serge Zafimahovo. Ny olana lehibe tamin'ny Jirama manko ohatra zao hoe mividiny nisy fotoana mividiny litatra gasoil sy fioul ampiasain'ny Jirama, fioul lourd ampiasain'ny Jirama lafo ny gasoil ohatra lafo ny gasoil ary amin'ny station d'essence. Ka rehefa lafo any izy tsy aleo nakatany amin'ny station d'essence. Raha ataontsika hoe puissance 100 les groupes dia ny enimpolo isan-jaton'iny ihany na hoe 60% no tena midiny le orinasa aty amin'ny Jirama. Nefa Jirama saina mandoa 100 isan-jato. Ahoana moa tsy ho afahitan'ny Jirama ao anatin'izany mekanisme zany satria zany rehetrarehetra zany ane le mila mangarahara rehefa miresaka zany tsika momba ny Jirama le tsy fisiny mangarahara ny Jirama any amin'izay lafin'izay ka le izy tsotra mihitsy le miteny hoe misy 1500 milliards d'ariary de dette Jirama fa ahoana tsara ny naturan'io dette io tokony avoaka mangarahara zany fa tsy fanafina eto rehefa mamoaka chiffre izy tokony avoaka mangarahara daholo zany hoe inona mahatonga an'io fa rehefa feniny le izy dia izy ny tompony andraikitra da matale généraly azy hoe le fipetraky le izy io manko efa olana efa lehibe io. Ny office malgache de hydrocarbures zany tokony ame fanazavana koa mikasika an'le fourniture na resaka herinaratra le carburant zany fa tokony atao mazava. Hatrany amin'ny 520 no tampidina ny vidin'ny solika raha toka mahay mitondra vahaolana ny fitondram-panjakana sy ny Jirama. Saingy tsikaritra hoy izy fa tsy manam-piniavana amaolana izao fitondrana izao fa ny anakenda indray aza no ataony hoy hatrany ny fanazavana. Ny tena marina anie raha ampiasaitsika ny solika ary tsy miroro dia midina 520 isan-jato ny farafahakeliny ny vidin'ny solika ny vidin'ny herinaratra ty amin'ny mpanjifa. Zany daholo anie le fipetraky le izy dia tokony misy mangarahara tsara koa zany fa maninona moa kendaina hatramin'izao ny ahafahan'ny tsy miroro miasa satria tsy miroro zany anisan'ny vahaolana lehibe eto amin'ny firenetsika. Tsy miroro anie sady afaka amatsy ny tsena anatiny no afaka koa ampidi-bola satria afaka mamivarotra zany tsika any amin'ny tsena ivelany. Ny tiako resahana zany anatin'izay rehetrarehetra izay hoe tsy miroro zany no anisan'ny vahaolana tokony trandrahan'ny fanjakana raha resaka hoe resaka vidina solika mavesatra no resahana. Azadino anie arakaraky ny investissement atao anatin'ny tsy miroro no ahafahantsika koa tsy vitany hoe mahazo solika mavesatra fa azahoantsika gasoil azahoantsika essence. Rajaivina dia isan'ny voatanisan'ny mpitondra ankehitriny ho isan'ny olana goavana ary tsy sazany vahoaka malagasy ny fahatapahan-jirona ny delestazy rehefa nambabony fon'ny malagasy Rajoelina ny volana Aogositra 2024 enina taona ty aoriana vao maika mihamafy ny mahazony malagasy momba ny Jirama
kanefa ilay laza fa manana vaolana sy efa navita fandiniana na etude tamin'io fotoana io no efa mitondra ankehitriny. Vao makasika ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fotodrafitrasa kosa indray dia nidina Andalambe nandoro kodiarana androany ireo mpianatra eny amin'ny université na Ankatso iny. Matsiaro atao ankilabao tanteraka izy ireo raha ny fanazavana ka isan'ny antony na tonga ity fihetsiketsehana androany ity. Izy ireo izay fantatra fa mipetraka amin'ny cité antsoina hoe Manarapenitra raha ny fomba filaza azy. Valvolana tsy nisy rano nandehanan'ny fitaraina ihany koa raha ny fanazavana saingy hatramin'izao dia tsy misy izay vahaolana izay. Fanadihadiany ny Ando Miaratinina eo amin'ny sary sy ny ratsariny ny arotanjona. Tapaka nandritra ny minitra maromaro ny lalana miazo ny cité Ankatso io maraina io. Nobahana n'ireo mpianatra mipetraka amin'ny cité vaovao izay ambara fa Manarapenitra tamin'ny doro kodiarana ny arabe hatramin'ny kodiaran-droa ny verin-dalana. Feno ny kapoaka ho ny mpianatra. Valvolana ny tarainana tsy nisy ny ainy ka tsy maintsy irosoana amin'ny hetsika tahaka izao anarana ny tompon'andraikitra. Valvolana tsy nisy rano nampiasaina, valvolana tsy nisy jiro ho ny mpianatra. Trano Manarapenitra kanefa teny ilain'ny mpianatra tsy misy. Araka maha olombelona ilaina ny midio dia amin'ny fandrahoana sakafo koa moa zany ilaina zany ny rano. Dia manaraka izany ny resaka jiro indray ny jiro tompoko ao aminay raha ohatra ka hoe miara-mampiasa ataontsika hoe miara-mampiasa PC avy ny isaky ny porte dia tsy mahazaka ny jironay. Dia hany ka lasa tsarizary zany ny fianaranay satria ny fitaovana tokony ampiasainay tsy afaka zakan'ilay jiro aminay fa juste hoe ny ampoule fotsiny. Ho an'ny vehivavy manokana aloha zany ny vehivavy nanomboka tamin'ny mois 2 novembre 2023 no nanomboka mipetraka atao dia tsisy jiro, tsisy rano kanefa ilay fotodrafitrasa tenenina hono hoe Manarapenitra. Dia ary Manarapenitra anazy zany efa tsisy jiro sy rano. Dia ho an'ny lehilahy manokana nanomboka teo tamin'ny fin janvier teo raha tsy diso zany nanomboka niditra tao amin'ny trano ny lehilahy dia ohatra zany ihany ny ka nisy ao. Voatery midio sy makarana ny trano mpianatra hafa araka izany izy ireo tanora mipetraka amin'ity fotodrafitrasa ity. Trano izay miteraka disadisa eo amin'ny rotonta nefa zany hoy ny fanazavana. Ho an'ny vehivavy aloha zany ety ambony ety zareo amin'ny bloc ety ambony no makarano kanefa somary misedra fifamaliana ihany amin'ny bloc sasany sy ny président ny bloc sasany hoe nareo aza makarano aty. Dia ny ao amin'ny lehilahy ohatra zao ao amin'ny R+3 no makarano dia nefa ao konkoa ary efa tsy ao avelan'ny zareo intsony miditra ao zay hoe ho an'ny sécurité zareo manokana angambany dia efa tsy misitraka rano intsony mihitsy zany zay amin'izao. Efa ampy ny fitarainana ho ny mpianatra nanomboka ny volana novambra 2024 hatramin'izao. Efa nisy naratra mihitsy aza vokatry ny herinaratra ny fanazavana. Tsy hita nefa izay fandraisan'andraikitra. Itoy hatrany mihitsy mandra-pisiny ny vahaolana raha ny fanamafisana nataon'izy ireo. Raha tsy mahazo fahafaham-po zany zay solution tena miapaka aminay mahavaly an'izay fangatana zay dia mitohy ny fangatana. Nandritra n'izay fotoana nandritra n'izay fotoana nipetrahanay tao zay dia efa nandeha foana zay nandondomaravarana tany amin'ny croix tany amin'ny ministère fa hatramin'izao tsy mivaly nanomboka mois de mars angamba niny raha ho an'ny lehilahy manokana dia tsisy valy. Mandoa ilay latsakempoka isa-taona izay. Ankoatra io, olana ho an'ny mpianatra ihany koa ny fisian'ny fantsona maloto vaky miteraka fofona maimbo amin'ny efitra ny mpianatra. Rehefa alefa ireo WC sy douche ireo dia mifoity ato dia ny tioan'ny douche WC castrate natandriny dia mivoaka ato ranoray dia mamoaka fofona maimbo dia izay no mahatonga ny trasy ary ato no trano ratsy ihany satria misy hitatsika reny zao amin'ny rindrina reny daholo misy trasy dia trasy reny trasy ranopaidoro dia mamoaka fofona reny isaka miasa amin'ny WC miteraka aretina mihitsy mampisery aloha izao matetika mandalo aminay. Misy mpianatra 70 no voakasika ity trano université Ankatso ity. Tsy misy ny tamberina ndraikitra ho ny fanazavana satria andoava-bola 3 alina ariary isan-taona isaky ny mpianatra ny trano. Mifanohitra amin'izay nefa no tokony ho izy ny zava-misaina ny mpianatra ary mihoatra amin'ny tokony ho izy. Ankoatra ny teto Ankatso, nitohy andremana koa ny etsik'ireo mpianatra tany Barikadiny noho ny fatapahan-jiro atao masina nanomboka Omaly. Nisy ny fifandorana teo amin'ny mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana teo amin'ny campus izay nanaparitaka ireo mpianatra nanao fitokonana tamin'ny alalan'ny fanapohana bomba mandatsy ranomaso sy dividanitra raha ny famodam-baovao.
efatra amin'ny omaly no tsy nisy jiro tany Tomasina noho ny famaizana misoso station ao amin'ny lalana makany amin'ny Veriry. Mbola anatin'ny asa fanoloana ireo taribin-jiro mahatra ny teknisian'ny jirama amin'izao fotoana izao raha ny vaovao ihany. Nandritra ny fanesorana ireo indrindra no ahitana tariby ambany tany hafa izay may ihany koa ka mampanano sarotra ny asa fanarenana. Voatery notapahana indray izany herinaratra ho fiarovana ny ain'ireo mpiara-miasa. Mbola vinavinany toetra amin'ny rampitso ariva araka izany asa izay ho an'ny mpanjifa hoy ny fampitabaovao. Mbola eo amin'izay vaovao ny olan'ny rano sy ny jiro izay atrany dia tapa-bolana tsy nisitraka rano avy amin'ny jirama ny mponina eny amin'ny faritra avo amin'izao fotoana izao. Raha ny fanazavana izay nataona filohana fikambanana iray monina eny amin'ity toerana ity, manodidina ny 500 ariary ny iray bidon amin'izao fotoana izao, zany hoe tonga ao an-trano. Raha ny fanazavana atrany izay miteraka fitombon'ny fandaniana ao anatin'ny tokantrano. Isan'ny olana ny fampandrosoana raha toka ny fototry ny tahaka izao no isan'ny tsy ahitany fanjakana vahaolana raha ny fanazavana. Andao raha tsika ny fanadihadiana eo amin'ny sary sirindrantsariny Mathieu Francis. Fahirano tsy any amin'ny faritra, tsy eto an-drenivohitra fa dia fahirano daholo ankehitriny. Ho any eto Antananarivo manokana, samy mahita fahaizana avokoa na ny faritra ambany na ny toerana ambony amin'izao fotoana izao. Tsy hita mazava ny tena vahaolana omen'ny fanjakana ho an'ny vahoaka. Tapa-bolana izao no ny aina tsy nisy rano ny mponina ety amin'ny toerana na avo manodidina ny rova. Akaiky ny ivotoeram-pitsinjana rano eo Mandroseza ary ny milina mpamokatra rano aza dia re ety ny firaondraony. Saingy tato anatin'ny tapa-bolana izao dia fahirano, tsy nahita rano. Tafakatra 500 ariary ny vidin'ny bidon amin'ny rano tonga ao an-trano. Na ireo pompondrano izay nandeha teny an-toerana aza tapaka avokoa ankehitriny raha ny fanazavana. Tena tsisy na eny amin'ny pompe publique zao efa tena hoe fa zara raha mandeha, de tena hoe tsy hay hoe inona zany, ohatrany hoe tsy mba misy hoe réaction mba hoe misy vahaolana tolotsy ny tompon'andraikitra amin'izany jirama sy ny ao anatin'ny ministeran'ny rano sy fidiovana, satria ahoana moa ny eritreretanao hoe tapa-bolana mahery tsisy rano ao an-trano, de rano zany aina zany fototsy ny aina, de ohatrany hoe efa vonoina ankolaka ve le vahoaka malagasy. Satria amiko raha ohatra hoe tsy mbola misy réaction mahakasika zao resaka rano, ny jiro mbola azo leferina, mbola azo atao mividy labozia, mbola azo atao mividy pétrole, mbola misy eny amin'ny mpivarotra solika eny. Fa ny rano vidinao aiza? Ety zao raha mahita rano anao 500 ny bidon anankiray tonga ao an-tranonao. 500 de ahoana ny ainanao amin'izany? Zany hoe 5,000 raha full bidon isan'andro, zany ny filana ato full bidon isan'andro. Farafahakeliny 5,000 isan'andro. De ohatrany hoe andeha hoaiza zany tsika. De raisiko ihany koa hoe mandroso makaiza ary tsika zany fa nany rano fotsiny ary zany efa tsy voavatsika. Nefa mahagaga de ty amin'ity boribory tany faharoa ty no misy ny renirano mamatsy rano any Antananarivo. Fa manino zahay ety indray no mijaly rano. Zany zao zavatra tsy tokony mipetraka olana mihitsy hoe ety apotony ary zany mijaly rano. Tsy voavatsika manome vahaolana ety amin'ny fotony. De ohatrany ahoana ny antenaitsika amin'ny zavatra akoatran'izay. Na le rano nandehandeha tety zao efa tsy mandeha koa. Zany hoe tena épuisé mihitsy zany le réserve na ranona ety zany, tsy haiko na zay ve le isa ahoana, za koa moa tsy teknisianina amin'izany, fa mifantatro hoe mitady rano zay ety de tokony hoe misy mamaly an'izay filana zay. Mbola filana fototra zany de efa tsy voavaly. De fandrosoana makaiza zany tsika. Olana ny rano, olana ny jiro. Mahita ala olana foana ny eo anivon'ny jirama, manoloana tsy fahatomombanana misy. Raha ny hita nefa dia isan'ny orinasa fanany fanjakana vola mavesatra raha samy orinasa mpanjakana ny jirama. Saingy tsy mety hita ny tena fototry ny olana sy ny tena vahaolana ka mitato ny vokany isam-batan'olona. Natao aiza sy natao inona ny fanampiana ara-bolana men'ny fanjakana ity orinasa ity? Sarotra ny anantenana fandrosoana. Raha toka ny filana fototra toy izao aza dia olana goavana ho an'ny firenena. Saingy tsy ahitana mpitondra vahaolana 10 taona mahery nitondran'ny firenena ho hatrany ny fanehoan-kevitra.
Izany koa no irosontsika tanteraka ao anatin'ny vaovao ny sosialy amin'izao fampalalam-baovao izao, sy mba sipotika tanteraka ny fiarahamonina malagasy amin'izao fotoana izao, vokatry ny fahasahiranana mitranga amin'ny isam-baravarana. Tonga hatreny amin'ny manam-pahefana ny olana sy ny raharaham-pifanololana matetika, isan'izany ohatra ny resaka fahamamona adina mpivady, trosa sy hofatrano tsy voaloha, izay isan'ny tena azahoana fitaranana betsaka eny anivon'ny Fokotany. Raha ny fanadihadiana izay nataony Ando Miaratina eo amin'ny sarin'ny Miarotanjona. Mitrombo voahomana arabaka teny tokantrano malagasy amin'izao fotoana izao. Ny sakafo hoanina androany mbola tadiavina rampiso. Tsy misy intsony izany sakafo ara-pahasalamana izany, fa rehefa misy miditra ambava dia izay io ndray mpianakaviana iray. Tsy voavidy intsony ny vary, ny hena tsy miditra mbola intsony. Tsy dia mihinana ara-pahasalamana intsony amin'izao. Satria indraindray kely ny vola hitanao dia nefa tsy afaka hoe hividananao amin'ilay tena hoe hanina ara-pahasalamana dia tsy maintsy hoe lasopy, paty, ohatr'izay foana. Raha tena hoe tena sakafonay eo amin'ny 7 izay 3 mianaka sanandro dia indraindray nefa tsy mahita fa indraindray 2 ny hitako karamako eny dia iny ny tsinjaraina vary konko lasa miakatra be dia paty amin'ilay 5 000 reny ny anjahoana ao an-trano dia izay dia matory. Ankoatra ny sakafo sy ireo fihinana andavanandro, olana treny rehetra ihany koa ny trano fitsitrihana. Manofa trano ny ankamaroan'ny olona eto andrenivohitra. Miteraka fifanololana matetika ny fanefana ny ofany raha tsy voaloha ara-potoana sy araka ny efa nifanarana tamin'ny tompontrano. Ho an'ity reny mpianakaviana ity, 3 alina ariary ny fatrano isam-bolana. Tsy maintsy alotsy kelikely araka ny volam-pelantarana isorohana ny fialana. Za tsy manambady, za nefa manofa trano mananjanaka anankiroa dia indraindray ary izay tena tsy mihinana mihitsy. Rehefa mahita karameny ka hoe mahita 75 zao dia tsy maintsy mandefa 50 any tompontrano dia mianjindray ny ambiny. Vatsahako izao 3 alina dia trano anankiray, trano hazo anankiray. Misy fotoana voalohako ilay hofa-trano tamin'izaho mbola nandeha fitadiavam-bolako dia amin'izao tsika amin'ny teny izao mihitsy tamin'ity volana ity izao tena tsy nanam-bola mihitsy dia voaray alina foana vola lasa dia tezitra ihany izy hitako tezitra izy fa tsy mamoaka an'ilay fahatezerany amiko izy fa hitako hoe tezitra izy amin'ilay meko tsy kelikely ilay izy. Mifanohitra tanteraka tsy araka ny heverana azy ny zava-misy eto andrenivohitra hoy ny iray mpianakaviana iray mikady voleto. Fasiranana mihoatra lavitra no dia efa nihoatreretina no misy ka miteraka fahavoazana hafa indray. Loha ihany any ambanivohitra raha mety tsy dia misy karama izany aty Antananarivo ny tena maro. Dia laoko ny verinandro izay hijanona aty Antananarivo. Ho an'ireo izay mba mahitahita sy misy karama, tsy azo atao mban-javatra amin'ny sakafo, ampatanjaka ny vatana tsy ho reraky ny asa fitadiavana. Mafy be ilay mitady vola amin'izao. Fa izao ny olona vao tena miasa tena fonsa tena mitady azy. Fa aminay aloha mihinana ara-dalàna tsara, mihinana régime, mihinana voankazo ohatr'izay manokana mihitsy. Tsy ny ety izao mipirina dia sasany mbo hoe atao régime. Mila an'izay ny vatana ohatrohatr'izao izay matanjaka ohatr'izao. Miteraka fahavoazana amin'ny fiarahamonina ny fiantraikan'ny fahasahiranana andavanandro. Tonga hatreny amin'ny manam-pahefana izany raha mihitatra. Ho any amin'ny Fokotany manara-tsovatsinanana, ny tsy fandoavana hofatrano sy trosa araka ny fotoana voafaritra, ny fahamamona sy ny adiny mpivady no be mpitarary amin'ny Fokotany. Ny farany izay nametrahana sazy manokana ety an-toerana, tsy misy fiantraikany amin'ny manodidina. Eo dia nampivory zahay isaky ny quartier izany. Dia ho an'ilay olona miady mivady tsy maintsy misy ohatra mba fa malomalo izy dia mandrava tonga ny amin'ny 9 alina. Dia rehefa izay mihoatra amin'ny amin'ny 9 dia fa nandraisana idina izany, dina ny ndraisan'ny fokon'olona mihitsy izany hoe na izy manadio tatatra na izy manao dina vola. Izay izany ny dina. Izy mivady mihitsy izany ilay mivady ilay miady amin'ny alina mihitsy no tsy maintsy mandeha manadio tatatra mandritra ny herinandro. Izay izany ny dina eto amin'ny Fokotany. Ilay matetika mantsy mahatonga ilay ady anaty tokantrano izao ilay resy fisotroana dia mamo. Dia rehefa mamo dia samy mienjandroa ny tady moa dia izay mahatonga ilay fifamalina anaty tokantrano. Dia tsy maintsy mandray fipetra izany ny Fokotany satria mba misy olona manodidina koa mety manana tsy fahasalamana ny sasany, mba mety te hatory ihany koa dia voakitaban'ilay olona ilay miady. Samy manao zavelona azy ny rehetra amin'izao fotoana izao, tsy misy intsony ny fitsonjovana ny fiainam-bahoaka, potika ny sosialy, rava ny fiarahamonina, tsy laharam-pamehana avy ny mpitondra fanjakana ny fanariana amin'izany raha ny fomba fiasa sy mita ankehitriny.
ireo ivery olona raha-mpameana azy tsy misy toyny very anjavony tsy mipata amin'ny fiainam-bahoaka. Fa makasika indrindra ny fidiran'ny mpianatra kosa amin'izao fotoana izao dia efa saika ao anatina fialan-tsasatra avokoa moa ireo mpianatra afa-tsy ireo izay hiatrika ny fanadinana baccalauréat amin'ny herinandro ambony io. Raha ny tetiandro navoaky ny ministera dia manomboka amin'ny volana septambra izao ny fiandohan'ny taom-pianarana 2024 sy ny 2025. Efa mievaka miomana amin'izany sady ireo ray aman-dreny sasany, ao kosa nefa ireo mbola tsy afa-manoatra satria na ny saram-pianarana tamin'ny taondasa aza mbola tsy voaefa. Fanadihadiny ny faniry Andrianarivo eo amin'ny sariny ny Aritanjona. Na dia vao miandoha aza ny fialan-tsasatra ireo mpianatra amin'izao fotoana izao, mbola eo ihany koa ireo izay mbola hiatrika ny fanadinam-panjakana baccalauréat dia efa mananontany sahady ny fidiran'ny mpianatra. Adidy lehibe sy mitaky fandraisana andraikitra ho an'ireo ray aman-dreny. Efa manomakomana ny fidiran'ny mpianatra sahady ireo ray aman-dreny sasany. Misy ireo misafidy ny vidin'ny fitaovana tsikelikely mba hisorohana ny fitambaran'ny vola mivoaka rehefa akaiky ny fotoana. Raha vao misy vola dia tonga dia vidiana daholo ilay izy. Izay ny anaovanay anazy. Dia milamina koa ny saina fa raha vao tsy izay dia tsy milamina sainao. Ny ankizy mba mahay ihany dia mba mila iza koa amin'ny ray aman-dreny. Mbola anatin'ny fahasahiranana tanteraka nefa etsy ankilan'izany ny ankamaroany ireo ray aman-dreny. Misy aza ireo mbola tsy nahalony saram-pianarana tamin'ny taondasa raha ny fanadihadiana. Taratra amin'ny fandehanany tsena sy ny tany fisoratana anarana eny anivon'ny sekoly ihany koa izany fahasahiranana izany. Raha oharina tamin'ny herintaona dia amin'izao aloha izao mbola tsy dia tena hoe nalafo noho ny tamin'ny herintaona. Raha ny tany tamin'ny herintaona izay zany dia mbola tsy dia tena nandeha loatra. Sahirana aloha ny ray aman-dreny amin'izao hoe satria sahirana ny eo amin'ny lafin'ny fitadiavana fa izany hoe mandrapatonga amin'ny farany volana aloha dia manangonangona tsikelikely eo entina ampidirana anazy. Tena sahirana ny ray aman-dreny raha atao hoe saram-pianarana eto aminay dia raha malala fa tena ino moa sahaza ny olona rehetra kanefa dia mbola tsy bidibe ny tsy mahalo ekolazy amintsika miteny zao fa dia miandry ny fidiran'ny mpianatra izy ireo vao mandoa izay ekolazy tamin'ny taona lasa izay. Ho an'ity taom-pianarana hadiva hifarana ity dia ny totongana ho 100 ny tany fidirana an-tsekoly ho an'ny zaza malagasy araka ny fanadihadiana. Ny tsy fahafahan'ireo ray aman-dreny mandoa ny saram-pianarana sy ny kojakoja rehetra ilaina ho an'ny fanohizana amin'ny fianaran-janany ny tena antony hijanonan'ireo ankizy malagasy amin'ny fianarany. Mitaky finiavana avy amin'ireo ambaratonga isa-tokony izany satria manamafy ny fahantrana amin'ny lafiny maro eto Madagasikara ny tahambany amin'ny fidirana an-tsekoly. Fa daty manatantara ho an'ny firenena afrikana ny daty androany 20 Jolay, daty izay atsarovana ny tolona izay nataon'ny Nelson Mandela izay filoha afrikana mainty hoditra voalohany tao Afrika Atsimo. Fotoana izay niadivany ihany koa ho an'ny fanavakavam-bolo-koditra. Fotoana nanehoana ihany koa ny firaisana ho an'ny fanavakavahana ara-bolo-koditra izay teto Afrika Atsimo. Entina anokanana ny 17 minitra anaovana asa soa ho an'ny olom-pirenena maneran-tany nandritra ny Mandela Day ny 20 Jolay izay tsingerin-taona naterahany Nelson Mandela. Ny 20 Jolay 2024 teo amin'ny faharoa amby 70 taonany Mandela no nanomboka nanamariana ny Mandela Day raha ny tantara hatrany. Lafina vao afatanteraka kosa natolotra ny talatalasa teo ireo ampahana fanamina mafana nomena ny polisy munisipaly avy amin'ny Grande Mayotte ho an'ireo polisy communaly eny Alasora Onsoa fifalinana sy ny Aritanjona no mitatitra amintsika ny Antsipriana izay. Nahazo fanamina mafana avy amin'ny polisy munisipaly any amin'ny commune La Grande Motte Frantsa ireo polisy communaly eto Alasora. Efa nisy fizarana toy izao tamin'ny taondasa ary dia izao notohizana izao. Ampahany ihany ireto nozaraina ireto ary mbola hisy ny manaraka. Ny fiara-miasa ny commune La Grande Motte any Frantsa sy ny commune Alasora dia nisy ny fifanarahana zany ny amin'ny fampitaovana fanamina ny polisy communale zany eto amin'ny commune Alasora
zay zareo ao amin'ny polisy municipaly ny la grande motte moa zany no tomponantoka ny am'izay hoe fanomezana fanamina ho an'ny polisy communale na lasora izay. Efa nisy maromaro zay nalefany tamin'ny tondasy fa tamin'ny omaly kosa zany dia tonga ny apany voalohany amin'ny andiany faharoa amindreo lay fanamindreo ary fanamina akanjo mafana zany anaovana amin'ity andro ririnina ity no tonga omaly. De misy apany moa zany zay akanjo fanaovana amin'ny andro mafana zay ho avy tsy ho ela ihany koa. Misaraka amby 20 ireo polisy munisipaly nisitraka ireto akanjo mafana mba ahafahan'izy ireo miatrika ny asa araka ny tokony ho izy. Fa tendrombohitra maroloko any Peroa izay mahavarina tokoa ny tanàna ny Ambohimpianana ny akantony fiainan'ny ranomamy sy ny ranomasina any Soanirany Vongo ary ny momba ny fodira Katatombo any Velazera no natsongadiny miarso raromampianana antsika ao anatin'ny afakely amin'ity androany ity. Vaovao afakely maneran-tany Foudre Katatombo tranga voajanahary mahavariny izay hita amin'ny fariny Maracaibo any Venezuela ny antsoina hoe Foudre Katatombo azokajina ho toy ny fitambarana varada tsy hita pesipeseny miara mirevitrevotra izy io ka rehefa mody ny masoandro no manomboka mirevitra izy sady manazava ny lanitra. Misy hatramin'ny 2 alina ny varatra amin'ny latsaka amin'ity toeran'ity ao anatin'ny 700 hatramin'ny 800 alina mandritra ny taona iray. Ranomamy sy ranomasina mihaona anisan'ny rano Vongo faritra Analanjorovo no misy ity ranomasina mihaona amin'ny ranomamy ity. Seo voajanahary tsy dia fahita firy ary mahavarina ny fiavahana tsara misy eo amin'ny ranomasina sy ranomamy tafahoana toy izao. Tanàna Ambohimpianana isan'ny faritra mahasarika mpizahatany eto Madagasikara ity tanàna Ambohimpianana ity. 420 kilometatra mialana Antananarivo no misy azy ary manaraka ny lalam-pirenena faharoa miantsinanana ny Madagasikara. Afakely sady mahavarina ny firafitry ny tanàna satria dia toy ny nataon'ny tanan'olombelona mihitsy ny endriny, mikisary boribory tsara ka na ireo tanàna voatsangana ao anatiny aza dia tsara rindra avokoa. Tendrombohitra maroloko any Peroa. Vinikonkana Irko-Iris ny anaran'ity tendrombohitra maroloko any Peroa ity izay maka endrika toy ny avana eny amin'ny lanitra. Mirefy 475 miala amin'ny ranomasina ny ahavony. Vokatry ny firafitry ny mineraly sy ny fifangaroan'ny tany mangamena mba amin'ny fotaka sy fasika mavokely eo aminy no mahatonga ny lokon'ity tendrombohitra ity ho toy izao. Misy singa samihafa mandravitra ireo loko tsirairay hita amin'ireo tendrombohitra ireo izay misy sokajy toy izao. Fangaron'ny fasika misy katra sy marina manakarena carbonate de calcium no mahatonga ny loko fotsifotsy. Ny tanimanga misy vy sy tanimanga izay néogène indray no mahatonga ny loko mena. Vokatry ny fangaron'ny filtre sy tanimanga mafika ny maitso. Avy amin'ny vato magnésienne izay avy amin'ny air quaternaire ny volontany. Ny mavo mitovy loko amin'ny tsinampy na moutarde dia vokatry ny vato misy calcite manakarena minéraux sulfurés. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanao fifanakalozana vaovao momba ireo gadra anady i Rosia sy Ukraine. Atao reny ny fanakalozana arabola nataon'izy ireo farany. Nanambara ny ministry ny fiarovana Rosiana fa hanaverina antandrazana ireo miaramila Ukrainiana. Atao reny ny tazomana azy ireo tany Rosia. Nilaza moa ireo miaramila ireo fa fampijaliana mahery vaika no nanjady tamin'izy ireo nandritra ny fiazomana azy tany Rosia fanadiadina eo amin'ny rindratsariny ny artanjona. Nanambara ny Rosiana sy Ukraine ny alarobia fa napetraka ny fanakalozana vaovao momba ireo gadranady misy 70. Teleherinandro taon'ny fifanakalozana arabora farany nataon'izy ireo dia samy nanao ezaka ny rotota ny firenena ka Emirata Araby nanamora ny fanalandenalana. Nambara ministra ny fiarovana Rosiana fa miaramila 570 naverina tanindrazana taorian'ny tazonana azy ireo tany Ukraine. Nisy koa miaramila Ukraine 570 naterina tany Kharkiv. Nahazo fanampiana ara-pitsaboana sy ara-tsaina izay tena ilain'izy ireo gadra votsitra ireo.
nijaly noho ny tsy farahina teo amin'ny lafa fitsabolana kamaroan'ireo voafonjareo krianina niara-ny fampijaliana mahery vaika koa izy ireo nandritry ny fihazonana azy ireo araka ny filazan'ny firenena mikambana. Tetsy andaniny dia niara-ny fampijaliana koa miaramila Rusiana indrindra nandritry ny fisamborana azy ireo sy tamin'ny fifindrana tany amin'ny toeram-pigadrana raha nitatitra hatrany. Tapitra ny fambalala-mbovoantsika tompolasy tompoko vavy tamin'izao alina izao makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany ny sampany fampalalam-bavao no mametraka ny mandrapitafa mandrapiresaka fa ny fandarana kosa mbola mitohy eto amin'ny fahitalavitra MBS. Soavatsara tompokolasy tompoko vavy.